faly miarabantsika tsirairay avy indray a manaraka an'izao fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao izao. Ny tompo ilay Andriamanitra velona Jesosy Kristy no anarany, izy no mbola mame tombonandro atsika androany afahantsika miaino ny teniny. Matoa mbola manana fotoana iainana sahala amin'izao tombonandro avelomana dia mariky ny famindrapony zany. Vaovao isa maraina ny famindrapony, vaovao isa maraina ny fitiavany ary no ny fahasoavany no matozao atsika tsirairay avy. Sambatra ny noana sy mangetaheta ny famarinana fa izy no ovokisana. Dia amoky atsika indray ny tompo amin'ity androany ity ary ny fotsika dia ataotsika eo anatrehany izay tiany horesahana, izay tiany ho ambara ary ho mpiainotsika mpankatoa fa tsy sanatria falifaly sofina dia ho adino izay ambara fa isy fankatoavana, fa izay mankatoa ny tenin'Andriamanitra dia voalaza hoe tahaka ny lehilahy Endry izay niady lavaka faran'izay lalina rehefa nahita ny vato izy fototra izay izy vao nanorina an'ilay trano ary rehefa voaorina an'ilay trano izy avy ny tafio-drivotra, avy ny orana be mivadravatra, avy ny rika fa tsy nianjera, tsy niotsina satria niorina teo ambony vatolampy ary tsy nisy naharodana azy. Hoary ny tompo sahala amin'izany ny olona mankatoa izay teny voalaza. Tsy izay rehetrarehetra miaino no ankasitrahan'ny tompo fa izay rehetrarehetra miaino sy mankatoa. Dia mba ho mpankatoa tsika fa ny fankatoavana dia zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra. Androantsika dia andray hafatra indray ny lohateny omentsika an'ity teny fizarana androany ity dia hoe hotahiana sa hozonina. Hotahiana sa hozonina. Hotahiana sa hozonina ianao. Rehefa tapitra ny fotoana dia anjaranao ny mamaly azy fa tenin'Andriamanitra no hiteny amintsika izay sitrapony ao anatin'izay. Jeremia 7:12 no raisintsika avy hatrany. Jeremia 7:12 dia ny andininy 7. Jeremia 7:12 7 dia zao no voasoratra zao. Hotahiana izay olona mahatoky an Jehovah dia izay manana an Jehovah ho tokony. Fa ho toy ny hazo ambolena eo amoron-drano izy, izay mamaka eo anilan'ny rano mandeha, ka tsy atahotra na dia avy aza ny ainandro, sady ho maitso ny raviny, ka tsy hanahy na dia miantona aza ny andro, fa tsy hitsahatra ny famoniny. Ary aloha dia misy indray ny 5 dia hoe ho voaozina izay olona matoky olona sy manao nofo ho sandriny, ka miala amin'ny Jehovah ny fony, fa ho tahaka ny olona mahantra any an-tany hay izy, ka tsy mba hahita na dia avy aza ny soa, fa onona any amin'ny tany karakaina any anefitra, dia any amin'ny tany sira izay tsy honenana. Zay teny anankiroa, teny nomeny tompo antsika, misy sokajin'olona anankiroa. Ny ray dia hoe ho voaozina, dia ny ray hoe ho tahiana. Ho voaozina dia ho tahiana. Iza ny olona ho voaozina hozy izy? Voaozina izay olona matoky olona. Voaozina izay olona manao nofony ho sandriny. Voaozina izay olona miala amin'ny Jehovah ny fony. Dia fanontaniana mipetraka amintsika avy hatrany. Inona ny itokintsika eo amin'ny fiainantsika? Inona no ianteherantsika? Inona no mahatonga antsika tsy manahy, tsy matahotra rehefa mieritreritra ve hoe malala olona azy, malala olona zaroa? Rehefa mieritreritra ve hoe manana asa sahala amin'izao, manana fidiram-bola sahala amin'izary, manana fitaovana zao. Rehefa mieritreritra ve hoe manana pastera na manana olona mpiara-panahy? Rehefa mieritreritra ve hoe efa lamina sy narindra daholo ny zavatra rehetrarehetra, efa matipaika daholo ny zavatra rehetrarehetra, ka tsisy atahorana, tsisy ampanahy intsony? Fa zao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra amintsika hoe voaozina izay olona matoky olona, manao nofony ho sandriny, miala amin'ny Jehovah ny fony. Zany hoe raha vao olona ny anteherantsika, mpanompon'Andriamanitra io, tsy fantatra na mpanompon'Andriamanitra izy io, inona ny toerana misy azy, pastera ve, mpaminany ve, apôstôly ve, mpampianatra ve, evanjelista ve, olona ve, diakona ve, mpiandry ve, tsy fantatra izay anarany, tsy fantatra izay fanomezam-pahasoavana ananany, ny fahalalany tenin'Andriamanitra, ny fampiasan'ny tompo azy mahery vaika.
tsy fantatro koa zay mety hoe ho fatokiny ao amin'ny tompo sy tena hoe olo-marina mandeha fahitsiana sy amin'ny fahamarinana ve fa na olo-marina mandeha fahitsiana amin'ny fahamarinana na olona modimody taka ny hoe ambodi mitafy volon'ondro fotsy ny ten'Andriamanitra fa ao anatiny izy a de ambodi mpaminana santoko zany mpampianatra santoko zany hoe na iza olona ka zay ny anteheranao izay no tokinao ka raha tsy eo zay olo zay de malahelo ianao raha tsy eo zay olo zay de reraka ianao raha tsy eo zay olo zay de matahotra ianao raha tsy eo zay olo zay de ohatrany hoe kivy ianao ary tsisy lalana alesy tsisy tolotsaina ho azo dikan'izay a iny olona iny ny anteheranao iny olona iny ny ankinanao de maro tsika am'izao fotoana no sarian'ny tompo amin'ity teny ity androany voaozina zay olona matoky olona voaozina zay olona matoky olona ny olombelona de manana fisariana iantehatra aman'olona iakina aman'olona anantena olona ny olona de olombelona ihany nofo de nofo ihany manana ny fahalemeny manana ny fahasolafahany manana ny tsy fahafahany sy ny fetrany ary zay no mahatonga ten'Andriamanitra milaza mihitsy hoe raha olombelona ny tokinao dia voaozina ianao malala manam-pahefana ve malala olona mahay manao taratasy aingana ve lavalava tanana ve malala olona ary tsisy atahorana ve voaozina zay olona matoky olona voaozina zay olona matoky olona zay raha mitory ten'Andriamanitra eto tsy ny tenanay no ambaranay na zay mpiara mitory aminay tsy tsinitsinina ihany zay tsy zay no izy taka lela zay ny Jaune na mpanao batisa hoe tsy za le izy izy fa zay avy ao ariko no izy ary tsy mendrika ana dia mahakory ny fehikapany aza ny atoro anao tsy ny olombelona tsy ny anaram-piangonana tsy anarana tokom-pivavahana tsy toeram-pivavahana tsy lehilahin'Andriamanitra tsy vehivavin'Andriamanitra na nampiasain'Andriamanitra mahery vaika sy ampiasain'ny tompo amin'ny hery sy ny fahefana ary izy fa zay no mahatonga antsika ho solafaka ary zay mahatonga ny olona anararoatra antsika ihany koa raha metehatra aman'olo tsika raha miakina be aman'olo tsika raha miandrandra olo tsika de raha sendran'ny olona ratsy fo raha sendran'ny olona ratsy saina raha sendran'ny olona manam-pikasana ratsy amitaka de ho fitahany ianao ho alainy ny arenanao ho alainy ny tranonao ho alainy ny fanananao ho alainy hatramin'ny vady aman-janaka ao ary ho zonony zogainy ao anaty fomba mpivavahana sy ny fitaka ara-tenin'Andriamanitra maro be fa androany ny tompo de mametraka aminao mihitsy hoe voaozina raha toka mentehatra aman'olona voaozina raha toka metehatra aman'olona iny zany hoe voaozina zany ambarany eo ny endriky zany ozina miantry zany fa ratsy zany apetraka amitsika amin'ity androany ity zao Desambra 2024 zao zay makaiky ny fahafaran'ny taona anomboka ny taona vaovao nanahoana tamin'iny taona lasa iny niantehatra tamin'izy nanantenan'izy natoky an'izy anao ahoana ny amin'ny andro avy manantenan'izy miantehatra amin'izy hitoky amin'izy be da be ny atoko-pivavahana zao milaza hoe avia ty aminay fa anao fisaorana an'Andriamanitra tsika noho ny taona lasa iny ary fisaoranao an'Andriamanitra de ampisy fitahina sy fahombiazanao anao ihany koa eto zay anananao rehetra mitetika amin'ny akamarony hoy fa misy ihany ny manana fotsotra ary manana fo madio tena hoe isaotran'ny tompo fo madio sy amin'ny fotsotra fa ny akamarony aka vola aminao ny akamarony aka zay fanananao mba ho azy sy iainany sy atonga azy anambe ary misy ny olona ho avy amin'izany fotoana zany amin'izany toerana zany tsy noho ny fahatokiny an'Andriamanitra loatra tsy noho ny fahatokiny a Jesosy loatra fa fahatokiny olombelona fahatokiny toerana fahatokiny ny laza mety hoe ananan'ilay olona voaozina zay olona matoky olona voaozina zay olona matoky olona voaozina zay manao nofo nosandriny voaozina koa raha ny tenako ny ankinako ten'Andriamanitra milaza any amin'ny ohabolana toko fahatelo andininy fa 5 sy ny fahenina ozy izy hoe matoky an Jehovah mifonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao ohabolana toko fahatelo andininy fa 5 matoky an Jehovah mifonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao zany hoe raha ny tenako ihany koa ny anteherako raha hoe ny fahalalako na manahoana afatra an'izany ny fahaizako ny expérience ananako raha izany no itokiko tsy ain'Andriamanitra ny
manimba an'izany vetivety hoe very ny fitadidiako, very ny fahaizako. Ain'Andriamanitra no manafoana an'izany vetivety. Voaozina ihany koa raha ny nofoko, raha ny tenako, izaho ny ankinako, voaozina hoy ny tenin'Andriamanitra. Ary indrindra voaozina raha miala amin'ny Jehovah ny fony. Aiza ny anteheran'ny fonao? Iza ny anteheran'ny fonao? Iza ny ankinanao? Inona ny mampandripandriny ao anatinao rehefa miankina amin'iza ny fonao? Fa hain'Andriamanitra ny malala ny olona rehetra manodidina anao eo, zay zavatra anteheranao eo, zay zavatra iankinanao eo, satria raha toa ka ireny ny ankinanao dia ireny no derainao, ireny no ankalazainao, ireny no menao voninahitra, ireny no isaoranao. Fa Andriamanitra dia milaza hoe izy dia Andriamanitra saro-piaro, izy dia Andriamanitra izy rery no Jehova, ary ny anarany dia mpamonjy ary tsisy mpamonjy akoatrany. Asan'ny apôstôly toko 2:12, tsy misy anarana zona famonjeny eto ambanin'ny masoandro fa tsy ny anaran'i Jesosy ihany. Dia ny voninahitra ozy tsy omeko ny hafa. Saro-piaro io Andriamanitra io, saro-piaro ilay Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany, ilay Andriamanitra tokana mpamody Jesosy Kristy tompo. Isaia 2:7, Isaia 2:7 dia izao no voasoratra ao: izao ny Jehova, izany no anarako, ka ny voninahitro tsy omeko ny hafa, na ny fiderana ho an'ny sarin-javatra voasokitra. Zany ny zavatra tenenin'ny tompo. Ao amin'ny 7:1 dia ozy ihany koa izy hoe: noho ny tenako, eny noho ny tenako ihany no anaovako izany, indrisy lotona ny anarako, ary ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Amin'izao fotoana izao koa manakaikaiky ny fiafaran'ny taona sy ny mandroso ny taona vaovao, dia tia lalany ho avy, tia fantatra hoe ahoana iny fotoana ho avy iny, inona ny zavatra misy rehetra. Voaozina izay matoky olona, manao ny nofony sandra, miala amin'ny Jehovah ny fony, tandremo ny resaka astrolojia, ny resaka fanandrona, resaka tia mantatra ny ho avy sy ny zavatra hitranga ao aoriana, resaka hoe amaky, misy olona mahay mamaky ny tananao dia malala ny ho avinao sy ny malala ny lasanao sy ny mahay mamany olanao. Satana zany. Norarahan'Andriamanitra mihitsy ny zanak'Israely ao amin'ny Deutéronomia 4:20, aza manaraka ny fanaon'ny jetilisa, aza manaraka ny fanaon'ireo firenena ireo, hafa firenena ireo ianao rehefa tonga any amin'ny tany misy azy, fa reo mandeha any amin'ny resaka mpanandro, mandeha any amin'ny resaka mpahay zavatra, mahay any makany amin'ny resaka hoe malalalala zavatra. Ho teo anatrehan'Andriamanitra zany, fa vetavetana eo anatrehan'Andriamanitra zany, tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany. Raha kristianina ianao, milaza ianao fa kristianina, milaza ianao fa zanak'Andriamanitra, milaza ianao fa nateraka indray, milaza ianao fa mpivavaka, kanefa ianao mbola makany amin'ny mpanandro, makany amin'ny astrology, mijery resaka vintana, mijery resaka momba ny ho avy, mijery manatona an'ireny hoe mamaolana olombelona ireny, voaozina ianao hoy ny tenin'Andriamanitra, ary tsy ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Dia hoy ny voalaza hoe tahaka ny olona mahatra any tany izy. Zany ny zavatra izy. Na inona ho ataonao eo, na ho aiza ianao, na andoha rakitra be ianao, na andoha adidy be ianao, na andoha fahafolo-karena be ianao, raha ny fonao mihitsy no miataka amin'ny tompo. Fahafolo-karena moa averiko foana, tsy sitrapon'Andriamanitra intsony zany, efa lany andro zany, efa lany daty zany. Fa ny fiangonan'i Jesosy Kristy 100% ho an'i Jesosy, ary 100% ny momba azy rehetrarehetra an'i Jesosy. Ho tahaka ny olona mahatra ozy izy any tany ay, tsy ahita na dia avy aza ny soa. Olona any amin'ny tany karakaina any anefitra, dia any amin'ny tany izay sira tsy honenana. Zany ny zavatra mitranga, zany ny zavatra misy. Manahoana ny fiainanao amin'izao fotoana, manahoana ny toe-ponao, manahoana ny vady aman-janakao, manahoana ny ankohonanao, manahoana ny asanao sy ny fivelomanao, manahoana ny zavatra rehetra iainanao. So dia olona mahatra any tany ay ianao, tsisy fiainana, mangetaheta, maina lava, tsy mahita ny soa, any anaty efitra, tsy misy fifaliana, tsy misy masoandro, tsy misy fahazavana. Satria nahoana? Natoky olona ianao, satria natoky mpanompon'Andriamanitra ianao, satria natoky ny tenanao ianao, satria niala tamin'i Jehovah ny fonao. Androany ny tompo dia miteny androany, raha te azo ny fitahiana ianao, satria ozina daholo zany rehetra zany, tsisy zavatra mandeha amin'izay loany. Tsy hoe nahatonga an'io mandeha amin'izay, tsy hoe nahatonga an'io tsy mandeha amin'izay loany dia noho ianao tsy manao adidy, noho ianao tsy miditra am-piangonana, noho ianao tsy manampy amin'ny fampandrosoana izay asa apetrak'Andriamanitra, tsy zany velively, noho ianao tsy manatona mpanompon'Andriamanitra, tsy olon'Andriamanitra, tsy olona no toro anao. Fa zao ny voalaza amin'ny 7, ho tahiana izay olona matoky an' Jehovah.
ho tahina zay olona matoky an Jehova izay manana an Jehova ho tokony tahaka ny azo amreny amoron-drano izy mamaka am rano mandeha. Inona io mamaka io? Mamaka ao am Jesosy, mamaka eo anilan'ny rano mandeha. Jesosy de milaza fa izy le loha rano velona, izy le rano velona mahafapo, izy le loha rano boboky. Raha mamaka tsara ho aminy ianao de manana ny fitahina. Ho tahina ozy ny tenin'Andriamanitra, mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy izay nampianarana anareo ao amin'ny Kolosianina toko 2:7. Kolosianina toko 2:7 de ozy izy hoe mamaka tsara sy miorina tsara ao aminy. Zany zavatra tena hoe apetraky ny tompo amintsika hoe mamaka ao am Jesosy ve ianao, miorina tsara ao aminy ve ianao, tena mitoetra ao aminy ve ianao. Eo amin'ny 10:10 de milaza ihany koa izy hoe ianareo de tanteraka ao aminy sady izy no lohan'ny fanapahana ary izy lohan'ny faefana rehetra. Zany hoe le famakana, le fianteherana de miantehatra am Jesosy Tompo. Izy no azo antoka, izy miteny hoe indro zao momba anareo matakariva ambara-patonga ny fatapenan'izao tontolo zao. Zao ny zavatra misy, manana an Jehova tokony ozy izy, tahaka ny azo ambolena amoron rano izy mamaka anilan'ny rano mandeha. Salamo fa voalohany de misy an'izay koa hoe ny olona mandeha amin'ny famarinana, olona mankasitraka ny lalàn'i Jehova de tahaka ny azo eo ambolena amoron rano velona, mamoa amin'ny tena fotoany ny raviny sy malazo. Zany hoe le fianteheranao am Jesosy, fianteheranao aminy de izy rery ihany. Izay no mitondra fitahina ao anao. Ary eo amin'ny Efesianina de milaza mihitsy hoe isaorana ny Andriamanitra zay nitahy atsika tamin'ny fitahim-panahy rehetrarehetra tany an-danitra. De zao ny voalaza hoe tahina zay olona matoky an Jehova, izay manana an Jehova ho tokony, toy ny azo ambolena amoron-drano izy mamaka anilan-drano mandeha. Tsy atahotra izy na de avy aza ny ainandro, na dia avy aza ny ainandro. Zany hoe misy ainandro avy ao, misy zavatra olalovanao, tsy atahotra izy satria nahoana matoky an'ilay Jehova, lay vato lampy tsy miova izy omaly sy ny andro mandrakizay de Jesosy Kristy. Maiso ny raviny, tsy anahy izy na de miatona aza ny andro, tsy hitsahatra ny famonina. Iza no itokinao? Olombelona ve? Sa ny tenanao? Sa ny fahaizanao? Fa androany Tompo de miteny aminao hoe matoky azy amin'ny fonao rehetra. Amaranantsika azy de vakitsika ny Salamo 7:30. Salamo 7:30. Be da be ny hetsika atao sy ny fanentanana atao am'izao faraparan-taona zao. Be azonao ny fitahina, makanisa ary an-trano fivavahana, makanisa ty aminay, fa zao ny tena tenenina aminao. Azonao ny fitahina, azonao ny tsy ho ao anatin'ny ozana intsony ny fandraisanao an Jesosy, ny fiakinanao tanteraka zato isan-jato am Jesosy, ny firaiketanao aminy, izy le tena voaloboka ary rehefa miraikitra aminy ianao de mamobe. Jaona toko 5:10, zay no toro anao androany. Zao ny voalaza atao amin'ny Salamo 7:30 hoe tsy misy mpanjaka voavonjin'ny amaron'ny miaramilany, ny olo-mahery tsy voavonjin'ny habeny heriny, ny soavaly tsy azo itikina ho famonjena ary tsy mahavonjy ny habeny heriny. Indro ny mason'i Jehova mitsindro izay matahotra azy, de izay manantena ny famondrapony mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesany sy hamelona azy raha misy mosary. Ny fanahintsika miandry an Jehova, famonjena antsika sy ampingatsika izy, fa izy no ifalin'ny fotsika satria ny anarany masina no itokitsika. Jehova, aoka ny famondraponao hitoetra aminay araky ny anantenanay anao. Mba ho raisinao ny zany teny zany, mba ho marina aminao zany itokinao azy farany tena farany Salamo 4:20 andininy fahenina de zao ny voasoratra. Ianao dia ianao ny mpanjakako Andriamanitro. Salamo 4:20 andininy faefatra. Ianao dia ianao ny mpanjakako Andriamanitro, mandidi famonjena ho an'i Jakobo. Ianao no anosehanay ny fahavalonay, ny anaranao no anitsahanay izay mitsangana amely anay, fa tsy ny tsipikako no itokiko ary ny sabatro tsy mahavonjy ahy. Fa namonjy anay tamin'ny fahavalonay ianao ary nankahalanay dia nataonao menatra. Andriamanitra no ankalazainay mandrakariva ary ny anaranao no hoderainay mandrakizay. Isaonana ny tompony amin'izany teny zany apetraka aminao zany teny rehetra zany sy le salamo rehetra farany teo. Dinidinio saintsaino ataovy milatsaka ao am-po fa zay ny fahamarinana. Anjaranao ny mamaly ho tahina sa ho zonona, anjaranao ny misafidy ho an Jesosy ihany ny voninahitra. Amen.